Salama daholo tsika rehetra, faly miarahaba antsika rehetra tompoko. Salama daholo tsika rehetra, faly miarahaba antsika amin'izao andro maraindraina, vao maraindraina mafanafana. Ny aty aminay aloha dia efa mipoatratrika aloha eo anatrehany voninahitrytsika menakavy. Aty aminay zao dia efa mahatratra any amin'ny 27 degré. Après-midi izy angamba no mety mahatratra any amin'ny 36 any na ohatran'izany. Mafana dia mafana ny andro ary raha mangatsiaka any aminareo dia mitondra hafanana ho anareo zay, ary zay mba hanatero andro somary mangatsiatsika ihany koa, fa efa mba mila an'izany angamba zay ao aoriana kely ao raha ohatra izay no ilazana azy. Salama daholo, akory aby tsika rehetra, mbola faly manona ny mbola tsara, karakory ozy mazanga zay, akory laly ozy tamatavy, akory ranandray hoy ny any amin'ny sud-est any. Salama tokoa ozy Antananarivo. Bonjour ozy ny aty Frantsa. Salama daholo ve tsika. Bon, tsy hoe anginy ianao zany na mody tsy mahita amin'ny zavatra miseho ao Madagasikara. Ity zany zavatra anankiray ty fandaharana ity dia toy an'ny fandaharana efa nataoko tany amin'ny tapabolana zay angamba na 20 andro rabe indrindra. Tamin'izay fotoan'izay dia nampiomana antsika menakavy hoe mety hoa hisy krizy na tsy fifankazahoana zany entre ny mpaninjara na ny mpanafatra solika sy ny fanjakana. Ny tenako izay miteny aloha dia marihako tsara fa ao anatin'izany domaine zany tsara mihitsy, dikan'izany mba anisan'ny hoe tsara toerana manao fanadihadiana, milaza ny zava-misy ary ny mety ahavita koa hanolotra hoe zao no tokony atao na zao no tsy tokony atao amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Tsara ihany ny ilazako eto fa raha misy ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao dia anisan'ny tompony andraikitra ahako, tsy afenon'izany satria ny antony anisan'ny teny ahako ary nilazaiko publiquement zany tamin'izany andro. Raha vao tonga teo amin'ny fitondrana tokoa Andriamatoa PRRM Mikael Randrianirina dia anisan'ny asa ratadidina fa za akory tsy miteny hoe za no antony, fa aleoko mandray andraikitra hoe anisan'ny tompony andraikitra ahako raha ohatra ka tamin'izay teniko izay no nitsilo tao anatin'izay hoe marina tokoa zany. Ny teny tamin'izay andro izay hoe io resaka jirama io resaka solika io, ary ny anahy raha lasa lavitra mihitsy dia mila tsisy firenena hoa ka tsy manana mieritreritra ny hoe firenena mieritreritra no tafavoaka zany, ka tsy manana compagnie pétrolière manao distribution, ary indrindraindrindra hoa fa manao recherche en vue na exploration, satria tsika manana
Manana bloc pétrolier be dia be tsika amin'ny sisin-dranomasina iny e. Manana tsika zay tsy mahalala an'izany namidin-dralahy sasany variboba ary izy ireo sasany misy olona ny Amerikanina zao tsy efa nitendrenany Amerikanina fa maro ny kompania Amerikanina nahazo bloc pétrolier amin'ny sisin-dranomasin'i Madagasikara iny. Tsy afeniny zany namidin-dralahy tamin'izany andro zany 300 millions de dollars, ao ny 500 millions de dollars, samy naka daholo reo fa zay tsy naka mandainga fotsiny ny hoe tsy naka sy ny karazana. Zay ny anisan'ny mampiazakazaka an'ireo olon'ireo aka-fanjakana. Satria dia mivarotra tena mivarotra tanindrazana fotsiny zao. Zay tsara mba ho fantatry ny mpiray tanindrazana zany. Ka anisan'ny teny tamin'ny filoha tamin'izany hoe PRRM hoe raiso aleotsika ho manangana kompania pétrolière vaovao ho an'ny fanjakana ny majorité fa misokatra ho an'ny privé kosa mba ho kompania mixte amin'izay fotoan'izay fa tsy mba ho autonome any izy miarika concurrence ohatran'ny rehetrarehetra fa ny avantage ny teny ilana azy dia zao rehefa tena amin'ny andron'ny crise dia lasa au lieu de mampiasa ny OMH foana ibaiko nefa toetrany tsy rarahin-dralahy akory satria simple fonctionnaire kely iry ny DG ny OMH dia malgré zany ny simulation atao sy ny karazana eo tsy mbola nahita hoe avy amin'ny OMH izy rery no manapaka ny vidiny solika hoe tiany vidiny fa tsy maintsy ny fampiarana tamin'ireto kompania pétrolière ary ny rana nanapaka tamin'izy ireo. Zany hoe tsy manana ny ino izy teo coup de libre akory zany ny fanjakana anatrehan'izay. Raha manana kompania pétrolière izy dia afaka mampidina arak'izay tratrany ary satria zany kompania pétrolière mpanjakana zany tsy natao hanan-karena raha mahavita midégager cash flow na bénéfice conséquent moa izy araba soa araba tsara fa izany ampiasaina mba ahafahana miamortira zay mety ho conséquence na fluctuation matevina na zay nolazain'ny filoham-pirenena moany fiakaran'ny vidin'ny devise fotsiny ohatra na ny taux de change ny vidin'ny solika eran-tany zany rehetrarehetra zany tafiditra ao daholo. Ka hoy zany taminazy tamin'izay hoe afaka manao ino izy teo dépôt pétrolier offshore atsika ary manao ngeda be amin'izay fotoan'izay afaka manana vidina solika mety mora kokoa raha noho ny eran-tany avy eo satria raha ohatra tsika manana dépôt ngeda be offshore dia amin'izay fotoan'izay mety ny sasany amin'ireo aty amin'ny Océan Indien ireo mety aty amintsika misapprovisionner ohatrany tamin'ny andronay tamin'ny andron'Andriamatoa Filoha Ratsiraka zay nividy full na huile lourde taty Madagasikara ny Mauriciana tamin'izany fotoan'izany nampandehanana ny groupe termique an-dry zareo. Zay zany le izy ary fanendrehana ny marché io dia tena ohatran'ny manenjika volamena tamin'izany andro zany satria raha tsy manatrika an'io zany tamin'izany andro zany ny DG-ny Soliman dia ozy mihitsy ny Ratsiraka hoe tapahako ny baobautinao raha ohatra anao tsy tonga any rapitsy dia rapitsy any satria saika akamo lera namana kandro nahazo baika amin'ny 20 alina hoe tsy maintsy mandeha ianao rapitso dia nandeha. Ka eto tsika zany amin'izao fotoan'izao hoe araky ny teneniko anareo foana hoe ity filohantsika ity tsy karazan'ilay olona bekôzy, tsy karazan'ilay olona manao kozibobaka. Inona ndiko tenena amin'ny kozibobaka le hoe be resaka dia rehefa ny gasy moa manao an'izay hoe be resaka zay iny dia ny dikan'izay na karbonetra na balarora na balahoasy
nahatra ndrainga tede ozy Antananarivo le olona satria rehefa be resaka anao dia promesy mibetsaka. Ity filoha ity tsy mba le karazan'le cause bobaka fa mihaino tsara izy koa manana ny ketrikany de tonga ny azy de action de rehefa miseho eny le action ary tsy mamenatra azy mihitsy izy semoy tonga de izy mihitsy maka andraikitra de tonga de ataony le zavatra rehefa hitany fa mety amin'ny betrony zay, mety amin'ny sainy, mety amin'ny mokondohany. Zao ianao koa zany tsy afaky no filoham-pirenena zany raha tsy manana mokondoko mikaseny système, mikaseny habitude, mikaseny quotidien, mikaseny tanana zatra faingan-tanana. Tsy afaky no filoham-pirenena ianao raha tsy manana an'izay fasahiny zay ao anatin'ny fanaovan-javatra. Tamin'ny andron'ny mbola hoe nationalisation no nanafatra solika farany malagasy alohan'ny privatisation zany. Fa rehefa tonga ny privatisation dia tsy nanafatra intsony ny malagasy ary nanomboka teo no nidangana ny vidin-solika teo ny voan'ny levitra alao manangana compagnie pétrolière satria tsy misy concurrence zany à Madagascar fa le prix est harmonisé et conçu mutuellement na hoe conçu par un groupe de distributeurs qui s'entendent très bien. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une concurrence entre les groupes en question, du moins présents à Madagascar? Ils importent leurs produits dans un même amina sambo anankiray ihany no ao anatin'io ny produit an'izy menakavy. Inona ny antony tsy anaovan'ny fanjakana zany hoe tamin'izay hevitra hoe bon ataotra ny Île Maurice raha ty zavatra ty ny fanjakana mi-importer de ny fanjakana mifixe prix ty ny prix ividiananareo azy de ty ny prix ivarotanareo azy. Fa maninona zany aty Madagasikara tsy mipasy? Satria Madagasikara dia eritreretin'ny olona fa vasalé na hoe vasalà koa ngambany. Vasalà zany manko hoe vendrana. Ka kasen'ny filoham-pirenena zay zavatra zay tokoko tena lazaiko antsika vahoaka zany ary zay mahatonga an'ity fandaharana ity hoe tohiny. Ampirimana antsika amin'ny zavatra hiseho alenga anie mba tsy ho hisy zany raha zay ngamba no tiako hatongavana. Zaho azo ny fanjakana tsara atao mihitsy manao réquisition rehefa ohatra misy zavatra ilainy ka tena fototry ny ainy daholobe, azony atao zany. Ka ny nataon'ny fanjakana dia niréquisitionner ny partie an'ny tobin-tsolika ao amin'ny GRT any Tamatave zany, izy mandraikitra ny entreposage sy ny karazany zany any Toamasina. Nandeha moa ny ino ty izy teo ny communiqué hitantsika moalireny vezivezy hoe zay tsy afaka handray an'io, zay tsy afaka hanao an'izao, tsy afaka hanao an'izao. Nasika zany ny GRT ary niendrana ary ohatrany hoe menace mihitsy ngambany reny raha ohatra raisina amin'ny hoe fifandraisana administratif satria fifandraisana diplomatique. Menace le izy ary hitako lavitra eny le mety ho réaction amin'ny filoham-pirenena fa ny indro kely zany de zao. Mandinika antsika malagasy olona ambony malagasy, misy ministry ny énergie ao, misy ihany koa ny mpanolotsaina ambony.
Misy ihany koa ny olona mandraikitra ny communication rehefa elaela dia efa nampimanina ny toetrain'ny malagasy hoe isy an'izao hitranga fa tsy ny hoe ny annonsena fotsiny hoe isy 67 000 tonnes métrique gasoil ho avy eo. Ny asana zay no mahatonga ana miteny hoe les journalistes informent, les communicateurs travaillent, l'opinion, la différence elle est là. Ka ny anjala ohatra miinformer nataony fa tsy toizany le travail hoe hipakatsara ny amin'ny sain'ny olona hoe inona anie ny risque an'izany sy inona ny conséquence an'izany 67 000 tonnes métrique ho avy ao Madagasikara zany. Eo no azavako aminareo. Marina tokoa fa miara-tonga le sambo ary tsy afaka mandray sambo anankiroa mitohaka eo ny porony Tamatavy. Ary marina tokoa fa tsy maharaka amin'ny stokana na entreposage-na sambo anankiroa ny tanker na ny ino izy teo dame ozy izy ravady zay ao Tamatavy. Dikan'izany zany dia tsy maintsy misy mandefitra aloha nefany hatry amin'ny ilany miakatra le coût raha ohatra ka eo zany mila souplesse amin'ny fanjakana par rapport amin'ny port aloha nefa na izany anaty zany ihany koa l'immobilisation le sambo vahiny misy coût ihany koa raha ohatra miandry ny acheminement amin'ny avy ao tany Tamatavy mankaty Antananarivo hamelona ny zay mety ho dépôt pétrolier aty Antananarivo pour le compte fanjakana amin'izay fotoan'izay. Zao le izy a le ezaka ataon'ny fanjakana ary mino aho a na hoe faniriko satria misy ekara lasa midina ny vidin'ny kilowattheure zay amidiny jirama amin'ny mpanjifa na ny vidin'ny jirama amin'ny mpivarotra herinaratra satria efa mora zany io ny solika ny gasoil dia mety apidina io zany ny tombotsoana vahoaka io ny tombotsoana vahoaka mety apidina ny vidin'ny kilowattheure ny fanjakana isan-tokantrano ho an'ny vahoaka zany. Engany mba hanao an'izay fanjakana hoe zao noho ny différence na ny écart zany a positif ho an'ny jirama ho an'ny fanjakana de mampidina zao x ariary ny fanjakana ho tombotsoan'ny vahoaka. Faly ny vahoaka am'izay fotoan'izay mitehaka fa satria raha ny zavatra ohatran'izany mbola tsy nisy tao anatin'ny nanomboka tany amin'ny taona 2000 tsy nisy an'izany raha tsy hoe amin'izao fotoan'izao 2020 sy 2020 zao vao mety hisy zany de hitanao am'izany ny hafaliana hitranga ao anatin'ny fon'ny vahoaka sy ny sain'ny vahoaka hoe oay tena mba enjana kosa zany fa io facturanay toatran'ny hena 10% be zao ohatran'ny hena 15% be zao ohatran'ny hena 5% be zao efa hita an'izany a mba faly ny olona zany hoe sady tsy de misy délestage intsony satria na eritseretany hoe na le mikasena Michael Jordan n'le resaka hoe 65% de livraison nefa avy eo raha 65% zany tokony 21 mégawatt ny livren-dralahy anaty 18 izy zay nefa ny livren-dralahy 11 de avy eo nidina 5 zavatra tena monsieur le président mialatsiny tokony miteny aminao fa ny olona manao an'izany tokony tonga de samboriny ny olona manao an'izany tokony tonga de misy saisie conservatoire amin'ny fananan'ilay manontolo
satria mazava be zany fa na 3 mégawatt na 5 mégawatt zay tokony any amin'ny 16 na 18 mégawatt ny livrena misy au moins zany au moins on va dire une dizaine de mégawatt miodina lasa ny aposin'izy reo ny zavatra hita de mijoalajoala ny tranondralà ary ny investissement amin'ny resaka fanamboarana trano fanotofana tany zany hoe hainao planète amin'ny pétrole zany a de zalahy tsy ambadika amin'ny fivarotana ino ty teo fivarotana herinaratra zay palany ny jirama izy ato ambadika vidin'ny taninao vidiny bôdry satria vola blanchissena miala vatsy makatry de aveo izy manao trano ny trano koa mbola lafo tsy ho anao mahatra de eo anao ny taraiky zay le tena hoe monopole harmonisé satria ny prix vidianan'ny jirama am'ireo compagnie reo dia mitovy daoly na amin'iza na amin'iza malgré hoe misy ny appel d'offre ny tarifa vidin'ny malagasy amin'ny eny amin'ny station de mitovy daoly na inona amin'inona ny fifaninanana entre an'ireo compagnie de distribution pétrolière reo zany hoe tsy misy concurrence mihitsy zany eo fa c'est une pratique colonisatrice harmonisée par le biais d'un monopole organisé za moa no ataoko hoe harmonisé satria mifanaraka hoe zao ndray nanaovantsika prix de manao pression au niveau ny OMS sy ny karazana ka milaza amintsika malagasy zany hoe possible mihitsy ny mampidina ny vidin'ny herinaratra tonga ny tokantranontsika ary mety hisy conséquence koa zany any amin'ny rano satria re rano tsy maintsy mampiasa herinaratra amin'ny distribution sy ny karazana zay zany ny anankiray faizao tsy maintsy misy foana ny sacrifice re malagasy avako hoe tsy afaky ny réussir anao zany raha tsy misy ihany ny sakana sy ny fijaliana na hoe jaly eny an-dalana eny efa hita soritra izy io hoe hisy trouble ny approvisionnement ny solika ho an'ny fiarakaretsaka eny amin'ny toby mpivarotana an'izany mety hisy pénurie mihitsy satria mba hisian'ny hoe avy mampiasa pression chantage ary menace efa teneko renyle korena alefan'ny zalahy reny hoe efa presque menace anie reny efa presque menace reny ary ny ao mahatonga ana miteny milaza sady amin'ny boka malagasy hoe tsy gratuit le fampidinana an'le kilowattheure tonga any amintsika menakavy fa misy sandany satria de ho ataon'ny reto mpanao pratique colonisatrice mahita ny Jacob tsika ary tsy afenina fa mety ho tokatra any amin'ny fanoganana mihitsy satria rehefa créer ny trouble dia ho an'ny sasany fotoana anadaboana an'le fitondrano zany hoe tsy asa rery zany io secteur io fa tsy maintsy ampiasa mpanao politika ihany koa zay matanjaka amin'ny resaka vava sy ny kritika fa tsy mitondra vahaolana sy fiovana tamin'izy nitondra teo tam'izany androny tsika tsy ho rery raha ohatra tsika mahalala sy mirahina hoe zay zany le firaisakena tokony entina hoe marina tokoa zany mba azonareo an-tsaina aveo fa ny vidin'ny solika amin'ny Madagasikara ane mbola lafo noho ny aty an-tafy oui ny aty nefa ny toetra ny tao vita daoly ny lalana sy ny karazana tena mandono tokony alohan'indray ve reo le mpivarotra solika reo par rapport amin'ny fanjakana
tao anatin'izany oa za fa haiko tsara nefa na izany anaty zany betsaka ihany koa ny tsy azoko avoaka eto, tsy azoko tenenina eto. Mila miomantsika zany avy amin'ny fanakorontanana amin'ny approvisionnement ny produit zay eny amin'ny à la pompe satria io no arme absolue amin'ny secteur ny profession zany ny secteur pétrolier na ny distributeur hoe créena le trouble de iny fa tezitra le vahoaka de ny vahoaka ihany no mitodika any amin'ny fanjakana de zalahy am'izay fotoana zay ohatrany tsy concerné de voatery miconcéder ny fanjakana satria mety mafy ny pression avy am'le vahoaka de inona ny dikan'izay verina mividiny taloha ihany ny jiro na ny électricité na ny herinaratra tonga ny tokantranontsika. Mila mitandrina tsika hoa ary mila mandinika hoe manipulentsika zany satria ny tandrony rony de zao tsy anaovan'ny fanjakana zany compagnie pétrolière zany ary tsy anaovan'ny fanjakana fanafarana solika takan'io mba ahafahany vahoaka malagasy mity izy teo miaina am'zany atao hoe mba midina mividin'ny herinaratra mba ohatran'ny olona rehetra miady ho an'le vahoaka le fanjakana zany hoe ity fanjakana ity zany tena miady ho an'le vahoaka mihitsy satria raha ohatra ny hoe tena marina tsy afeniny zany raha misy ny fizarana tsolitra hoe tena tsy tahotra tsenatra eto ambonin'ny tany de amin'io secteur io misy fizarana tsolitra tsy tahotra tsenatra eto ambonin'ny tany de any amin'io secteur io mafy amin'ireo compagnie pétrolière reo le zany hoe tonga avany tonga de mahatonga le filoham-pirenena de tonga de hoe io fa mora ny mafy ane zany satria amina miliara ny mankagania jereo fotsiny hoe 18 tokony livrena 5 nataony dralana 4 na 3 tany Tamatave moa le hoe 11 de 3 no nataony c'est tellement flagrant ny olona manao an'izany tokony tonga de gadraina no tena marina fa mbola tsolitra raha le filoham-pirenena raha izay le fandehany zany hoe hisy trouble ny amin'ny eo amin'ny approvisionnement ny station d'essence na provoqué na organisé c'est selon fa za zany raha ny tolotsaina zay mahatonga nytony fandarany tony hoe manana rôle na observateur na observatoire plutôt itony fandarany tony satria ny antony de zao tsika rehefa miteny zavatra tsy maintsy manome fanalahidy foana tsy maintsy manome vahaolana foana hoe zao no tokony atao bon les faits sont là efa eo efa omoke le sambo be mitondra ny produit ny fanjakana na hoe ny produit ny malagasy efa izy ny eo tonga taloha koa ny malagasy hoe tonga taloha tompo-tanindrazana fa tsy any le resaka hitondrana azy tena mahafinaritra ny pétrolier ny manao mametraka pour parler ifampiresaka hoe deo ifampiresaka inona vahaolana inona ny tokony atao inona marimaritra iraisana mba hiadana ny ambany lanitra kosa aloha tsapako zay mety hidra am'izay reto pétrolier reto fa na izany anaty zany tokony mametraka amin'ny fanjakana hoe zao tsika hiresaka on n'est pas des enfants on se correspond par communiqué interposé venez on va parler on va discutailler
On va même faire des échanges assez chauds, stricts et fermes, fa toujours est-il, tsika mivoaka avao, tsy maintsy misy solution dont seul le vahoaka en est bénéficiaire. Zay zany a tokony hoe atao apetraka le pourparler. Fa zaho kosa de mametraka am'ty hoe Andriamatoa filoha, ianao no filohan'ny Madagasikara ary ny vahoaka tsy mahalala afa-tsy ianao raha inona faila na défaillance mety hitrango eo. Zao manana choix anankiroa ny filoham-pirenena amy toerana misy azy raha ohatra ka ampijalianao ny vahoakany, ampijalianao ny mpiray tanindrazana aminy, ary raha ohatra mijaly koa le mpiray tanindrazana aminy amin'ny ajojay amy vidin'entana, zay raha ataovany comparaison zay mihoapapana raha izay no ilazana azy, dia manana azo mifanjakana atao mihitsy ao manao réquisition. Iny zany le choix voalohany iny. Zany hoe douce kokoa iny. C'est un choix, c'est une option douce raha option fa ny choix moa izy doux. C'est une option douce et souple. Ny réquisition satria ny réquisition miainga eto de tapitra eto. Raha izay. Rehefa mandà kosa ny amy resaka réquisition ny olona zay tokony hanao an'izany, de zaho manokana dia ino tsara ty, zaho manokana dia mampirisika ny filoham-pirenena hoe tonga de nationaliseo avy hatrany satria sarotra iaraha-miasa. Averiko. Tonga dia nationaliseo avy hatrany ny olona mibahambahana am'zany, zany hoe intérêt ny vahoaka zany. Efa tsy niongananao ny tadiavin'ny dralahy raha izay no tiana ho tenenina, dia créena le problème. Za raha misy an'io problème io de exponentialisena na aggravena ilay situation, de am'izay fotoan'izay tonga miketriky ny sasany hoe karakaraha fa mivoraka. Monsieur le Président, mety ny réquisition fa misy fotoana limity. Fa rehefa hitanao fa tokony hoe hiditra amy nationalisation tsika, ataovy toko fa azo atao tsara zany satria misy mifanararaotana ary le izy flagrant, le délit est flagrant, azo tsapain-tanana, misy preuve. Am'izay fotoan'izay, ça ne fait que motiver, légitimer les démarches sur la nationalisation amindreo ino izy teo sitana tsy sita moa fa compagnie pétrolière de mety mibahana tsy ahafahana manao an'izany. Azo atao tsara ny manao dépôt pétrolier amina fotoana aingana, Monsieur le Président, ny fa ino izy teo tsarotsika manao an'izany ary azo atao ihany koa mamerina ny raffinerie ao anatin'ny fotoana aingana mba ahafahantsika miamortir amy vidin'ny zavatra ividintsika rehetra am'zany resaka famatsinana solika izany. Ka dia ametraka veloma ho antsika menakavy fa tiano tadidio tsara, aza manaiky ampikorontaniny olona bonheur, de avy eo ina nitady kirarony rehefa avy eo manenina hoe takizay ianona ihany fa toetra marina indray ty le tenin'ny voatavo
marina tenin'ny lokotra fa io fa tsy vitany hoe miaditsika menakavy fa ny vao mainka miakatra vidin'ny solika am'izay fotoan'izay aza mianatra manao hoe osikory 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 fa am'izay fotoan'izay de andatsa mihitsy hoe akory nareo zay efa niteneniko nareo fa nampitandremiko nareo fa ny korotana fanakorotanana anakanana ny isin'ny hoe compagnie pétrolière de distribution ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy compagnie mixte io ny tena tanjona ao anatin'izao film zao. Film mahafinaritra sambo tahin'Andriamanitra asa hoe inona ny irangatahanareo raha ohatra ka de alefako raha ohatra nareo ao tsara inona ny irangatahanareo raha ohatra nareo manko tsy manana dia mba alefako kely ty izy dia fanao velomintsika film mahafinaritra tokoa.